Miarabantsika indray ry tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao eto amin'ny onjam-peo ny Alliance 92 ity amin'izao alarobia atoandro izao. Vahintsika amin'ity anio ity indray ary ny mpahalalana sady mpikambana io nivon'ny fiarahamonim-pirenena RABENARIVO SAHONDRA. Miarabanao ny fandarana ambarao mankasitraka ihany keo amin'izao namalina ny fanasana izao tompoko. Miarabanareo ihany koa ary misaotra nareo tamin'ny fanasana. Anbolontsika ny resadresaka raha mato RABENARIVO SAHONDRA ny fanambaranareo farany teo ny nivon'ny sefafi no raisitsika voalohany nisy teboka telo nitondranareo hevitra mba velabelarina kely ao anatina minitra vitsivitsy io ny anakireny amin'ny hoe tsy mikendry ny akafahefana ny fiarahamonim-pirenena ny fiarahamonim-pirenena tsy fanoerana ary ny hoe fiarahamonim-pirenena sy ny fanendrena politika. Inona ny antony nahatonga anareo namoaka ny fanambarana iny? Ny fanambarana iny moa zany tsy voalohany nataon'ny sefafi momba ny fiarahamonim-pirenena fa mba ohatran'ny fanazavana ihany zany sady mba sosikevitra moa nareo so amin'ireny afaka atao ny débat afaka ampitoviana ny kopia hoe mitovy fomba fijery ve tsika ve sa tsy. Fa ny zavatra somary tsy tsikaritra zany tatoato voalohany indrindra nanomboka tamin'ny lalam-panorenana tamin'ny 10 zany dia efa nanomboka nampidirina tao anatin'reto atao hoe structure constitutionnelle reto zany ny fiarahamonim-pirenena natsoina hoe isy solotena ny fiarahamonim-pirenena hiditra ohatra tao anatin'ny CENI na hiditra tao anatin'ny Conseil supérieur de la magistrature na tao anatin'ny Haut Conseil pour la défense de l'état de droit. Misy maro be zany zao ireto structure ataontsika hoe constitutionnelle le izy fa satria tsy tena 100% le izy zany hoe androm-panjakana hoe étatique zany karazana rafitra quasi étatique zany le izy hoe tsy androm-panjakana 100% fa misy ampahaniasana zany ohatrany hoe asa-panjakana ihany no ataony. Dia nanomboka tamin'io zany zay no nanomboka nilaza fa ty resaka hoe indépendance ty tsy manana etaeta anao politika ny fiarahamonim-pirenena raha tena izy dia lasa ohatrany menacé zany zay indépendance zay noho le fampidirana ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny reto karazana androm-panjakana reto. Zay zany ny voalohany ohatran'ny fampatsiahivana hoe mety problématique zany hoe olona efa fantatritsika fa tao amin'ny fiarahamonim-pirenena taloha no lasa niditra tao anatin'ilay rafitra ohatran'ireo dia lasa ohatran'ny mety ho confus zany ny olona mijery an'izany hoe tsy fantantsony hoe mbola indépendant ve ianao sa tena efa miaraka amin'ny fanjakana sa ahoana. Ny faharoa manaraka izany moa dia nenay zany ny resaka hoe représentativité zany fisoloana tena satria tena mazava zany le izy rehefa politiciana ianao zany fa voafidy fa rehefa resaka ny hoe ny fiarahamonim-pirenena no manendry olona hiditra ao anatin'ireny rafitra sehatra isan-karazany ireny dia izy io fiarahamonim-pirenena io ary tena tafiditra ao daholo ve ny fiarahamonim-pirenena eraky ny nosy ary ny isan-karazany satria ny fiarahamonim-pirenena mantsy raha tena izy dia izay tsy fanjakana rehetra ka tafiditra ao anatiny na ny sehatra tsy miankina zany ny secteur privé na ny anareo média sy ny ohatran'izany. Ka ny fantaniana amin'izany dia hoe tena tamin'ilay fifidianana n'ilay olona hiditra ao anatin'ilay rafitra io hoe tena représentatif ve le olona io. Ny atahoranay mantsy hoe betsaka ny avy amina association na ONG eto Antananarivo no lasa tafiditra amin'ireny ka tsy misy an'ilay représentativité nationale ohatra na représentativité amin'ny lafin'ny les thèmes zany sehatra iasany le fiarahamonim-pirenena satria mitatasika be le izy misy isan-karazany ny sehatra miintéressé atsika. Le teboka faharoa moa dia amin'le resaka fanoherana satria na izahay sefafi moa zany dia misy milaza fa sefafi efa tsy indépendant intsony zany fa efa manompo politika mihitsy fa jereo reto izy fa lasa mpanohitra ary tena tsy marina mihitsy aloha zany voalohany indrindra. Ary ny faharoa tianay hazavaina zany hoe ny anisan'ny alahelo zany dia
tsy nandray anjara tsara zany ny mpanao politika isan-karazany amin'ity resaka fanoherana nefa natao tao anatin'ny lalam-panorenana hoe isy ny chef de l'opposition isy ny zao dia ohatrany hoe lasa zay indray no ohatra manao ny asan'ny opposition zany rehefa maneho hevitra eo anatrehany zavatra taon'ny fanjakana ka ny zavatra voalaza tao anatin'ny fanambarana iny zany dia hoe aingany anomboko zao dia andray anjara amin'izay anao ny zavatra tokony ataony ny mpanao politika zay tsy miaraka amin'ny fanjakana ary tena anao ny fanoherana ny société civile mantsy avy eo no lasa ohatrany hoe voatendro hoe lasa mpanohitra nefa ny olona mba maneho hevitra fotsiny fa amin'ilay absence zany misy vide tsy miteny ny mpanohitra dia lasa ohatran'izay indray no lasa mpanohitra fa naizanona jany fa nisy any antoko politika reny niezaka ny hoe hiditra ao anatin'izay fanoheran'izay fa ny fanjakana no niziriziry tsy namaly an'ilay izy raha isika ohatra ny antoko malagasy miaramiangy tena marina mihitsy zany ary zavatra tokony tsy ekena mihitsy zany amin'ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao hoe ity lalam-panorenana izay lany tamin'ny taona 14 izy ity fa tamintsika ny fidy tamin'ny taona 13 dia hoe ny fifidianana ny filoham-pirenena voalohany repoblika fahaefatra ka ry repoblika fahaefatra ity zany anisan'ireo fanatsarana tamin'ny lalam-panorenana izay nentina tamin'ny taona 13 dia ny fisian'io fanoheran'io ka efa taona teoriana mbola tsy napetraky ny fanjakana ny fepetra mikasika ny fanoheran'io ka tokony ao anatin'ny critère zany rehefa mijery antsika na rehefa andeha hifidy amin'ny manaraka hoe inona sy inavy no zavatra tsy tanteraka zany tamin'ny fametrahana nyity repoblika fahaefatra ity ary tokony ho critère de sélection zany zay anisan'ny zavatra eritreretina rehefa mandeha mifidy amin'ny manaraka hoe nanatanteraka tokoa ve ilay olona hoe tena nametraka n'ilay repoblika fahaefatra ity inona fotsiny no nanaovantsika n'ilay crise 2009 jusqu'à 2013 anisany etaeta mantsy tamin'izany hoe Marc Ravalomanana dictateur tsy misy mpanohitra dia io ary le iso anampitirana tao anatin'ny lalam-panorenana dia ny fanjakana indray no tsy manatanteraka azy nefa izy no filoham-pirenena voalohan'ny repoblika fahaefatra iverena kely ary amin'ilay fiarahamonimpirenena RABENARIVO SAHONDRA dika ve zany fa hoe misy disadisa anatiny any eo nivonareo samy fiarahamonimpirenena raha avy aminay aloha dia tsy misy fa resaka fanazavana fotsiny zany ary fampatsahivana ary mety nisy ihany ny inquiétude hoe hoe miazakazaka makany amin'ny primature amin'ny famolavolana ny lalàna ny fiarahamonimpirenena mantsy afaka mampafantatra izy hoe inona no fomba fijeriny raha mikasika ny lalam-panorenana fa ny olona ny lalàna momba ny fifidianana mantsy fa ny olona izay voafetra hoe manao ny lalàna dia tsy iza moa zany fa na ny fanjakana na ny parlemanta fa tsy ny fiarahamonimpirenena ka ohatrany karazana fampatsahivana zany iny tsy natao hoe atezitra fa anazavana fotsiny hoe tandremy fa sao dia lasa makany amin'ny territoire ny hafa nareo rehefa manao fihetsika tahaka zao na tahaka zao ya ny anisany nanamarika ny herinandro lasa teo ny makasika ny fangatahany gouvernemanta fanazavana teo nivon'ny ACC zany momba ny fotoana tokony anatanterahana ny fifidianana solom-bavim-bahoaka ahoana no fijerinareo an'iny za aloha somary encouragé ihany afaly nahita n'ilay avis hevitry ny fitsarana avy zany na ny HCC mikasika ny fifidianana ho avy satria izy aloha zany dia efa nametraka fa dia tena tsy afaka ho alavaina zany ny fotoana fiasany na ny filoham-pirenena na ny assemblée nationale ny député zany mety nisy nanantena mantsy ny député hoe ho hitarina ny mandany hatrany amin'ny volana juin na juillet 2019 fa mba nametraka nazava aloha ny HCC incontestable hoe tapitra amin'ny 10 février amin'ny 12 alina ozy izy ny mandat anareo député dikan'izany tsy manana statut na député de Madagascar intsony ireo solombavam-bahoaka izay mipetraka amin'izao fotoana izao important be mantsy zay amin'ny hoe apatsahiviko tsika rehetra zany fa raha ohatra ka miova ny filoham-pirenena
raha tsy mioba moa izy mety se présenter zay ka zay dia tsy maintsy misy premier ministre avy amin'ny assemblée nationale no manendry azy na manolotra azy an'ilay filoham-pirenena vaovao ka tena important be zany io élection législative io amin'ny fanendrena premier ministre vaovao na dia tsy mioba raha ny président mety afaka mangataka izy hoe andefaso premier ministre vaovao satria le assemblée nationale zany ataontsika hoe imaginons hoe lasa mapara ny 80% dia mahazo izy zany manolotra premier ministre vaovao ka tsy dia tsara zany raha nisy filoham-pirenena vaovao nanomboka tamin'ny 25 janvier 2019 nefa tsy misy an'ilay assemblée nationale ahitana hoe iza no premier ministre vaovao ka faly dia faly tamin'ny aviana avoakan'ny HCC satria mazava tsara le izy tsy voatery ozy izy hitovy ilay vaninandro anaovana ny fifidianana ny filoham-pirenena sy ny fifidianana ny solombavam-bahoaka ohatrany tamin'ny 13 hoe jumelé niaraka le izy tsy voatery ozy izy le izy miaraka fa afaka théoriana ny assemblée nationale fa en même temps izy tsy niteny hoe tsy azo atao ny mampiaraka azy mbola afaka atao zany le jumelage ary noho n'le anton'le voalazako teo zany no tsara anaovana n'le jumelage na farafaratsiny ray volana théorianan'ny élection présidentielle ny élection législative satria misy impact be mihitsy le izy amin'ilay composition ny assemblée nationale so dia lasan'ny mpanohitra le izy dia anjaran'zareo zany ny manendry premier ministre nizanizany filoham-pirenena ono eo anelan'elan'izay ohatra misy roa volana zany misy fahabangahan-toerana eo na ray eny anivon'ny antenimieram-pirenena na koa le hoe mbola tsy misy premier ministre zany eo anelan'elan'izay ahoana ny amin'izay RABENARIVO SAHONDRA ka zay ny tena tokony mba zay zany tena lesina azotomina amin'ity avian'ny HCC ty hoe tsy afaka iandrytsika hoe volana mena ohatran'izany vao hipetraka ny assemblée nationale marina fa ny session ordinaire voalohany dia amin'ny volana mai fa ny lalam-panorenana dia milaza ihany koa fa misy session spéciale voafidy ny assemblée nationale dia misy session spéciale ohatrany hoe le talata manaraka an'ilay proclamation officielle des résultats ka ndikan'izany amiko dia tokony akaikikaiky ihany ilay daty n'ilay élection présidentielle sy ny législative avelantsika eo ny amin'iny fa eo amin'ny resaka lalahy-pifidianana sy daty-pifidianana aiza aiza zany zao tsika amin'iny ka mety ny andry an'io avis io zany ny gouvernement engany ka io fotsiny nandrasany ahafahantsika miroso zany amin'ny famoana ny lalàna mikasika ny fifidianana sy ny fiatsonan'ilay session extraordinaire ahafahana mandany azy engany ka zay fotsiny nandrasana zay natonga an'ilay ela be fa ho tapitra ity ny volana febroary mbola tsy fantatra foana hoe inany eo anatin'ireo lalàn'ireo fa raha izy koa ohatra zao io fodiny andriamatoa andro rajoely io raha ny lalam-panorenana no jerena ny olona zay te hirotsaka hilatsaka ho candidat zany amin'ny ho filoham-pirenena raha ny lalam-panorenana no jerena dia milaza ny lalam-panorenana hoe tsy maintsy mipetraka eto Madagasikara mandritra ny enim-bolana zany alohan'ny fametrahana ny dossier de candidature nefa ilay lalàna mikasika ny fifidianana filoham-pirenena anisan'ilay lalàna andrasantsika io no milaza hoe oviana io dépôt de candidature io 3 jours avant ve sa 6 mois avant sa ahoana ka angamany tsy nakarisika ntsony zany andriamatoa andro rajoely fa aloha izy mody amin'izao volana février 2018 zao fa sao dia ovain'zareo ny lalàna dia tsy afaka ametraka candidature intsony amin'ny rehefa tonga le fotoana satria noho n'ilay manipulation an'ilay lalàna zay zany le hoe les règles du jeu zany tokony dian'izao dia efa fantatra satria misy conséquence amin'ny zavatra be dia be le izy ary exemple zany io resaka hoe tsy maintsy mipetraka eto Madagasikara mandritra ny enim-bolana izay ho candidat rehetra ho filoham-pirenena ny faharoa manaraka izany moa dia ny lalàna mikasika ny fifidianana ny filoham-pirenena no mametraka ny critère d'éligibilité
ka izy io zany no andrasana satria tsy nitsahatra ny antso foana ny communauté internationale hoe ho inclusive le fifidianana ndikan'izany hoe mahazo mandray anjara daholo na andriamatoa Ravalomanana na andriamatoa Rajoelina izy moa tsy miteny an'izany directement fa zay ndikan'le inclusive nefa n'ilay lalàna zany ao anatin'le critères d'éligibilité misy an'le resaka hoe casier judiciaire misy ny resaka hoe nandoa impôt ve ianao zany se inona daholo izy ny fepetra tsy maintsy arahanao raha te hilatsaka ianao amin'ny filoham-pirenena ka zay no andrasana n'io lalàna io zareo moa ohatran'ny vao mainka ataony ela be le izy mba tsy ho fantatra na tsy hisy contesté na ny communauté internationale na fiarahamonim-pirenena na ohatran'izany hoe fa ahoana atao tsy inclusive le lalàna avoakanareo fa exclusive manilika ny sasany tsy afaka andray anjara ka zay zany no mahamaika an'le fahamoana an'ireo lalàna mikasika ny fifidianan'ireo ahafantarana hoe ho inclusive ve le izy ary ahafantarana ho an'ireo zay anivelany hoe oviana ny daty limite tsy maintsy hodina ono iverinako hoe le daty mpifidianan'io ramatoa Rabenarivo Sahondra nareo ve mba nitondra sosokevitra ny amin'ny hoe amin'le volavolan'ny lalam-pifidianana ohatra na tsy fantatra ny anaty lalam-pandrenana ny tokony isy an'izay ohatrany Amerikanina zao efa mipetraka ny azy ny daty hoe isaky ny 10 volana novambra ty no ninjareo frantsay ihany koa ohatr'izay mba nitondra sosokevitra ohatr'izay ve nareo mba elana amina karazana ohatr'izao zany satria lasa miodikodina eto tsika ie nitondra sosokevitra zay mikasika an'izay ny Amerikanina moa zany ny isaky ny talata faharoa amin'ny volana novambra foana fifidianana ninona le izy na communal na fédéral na gouverneur na ohatran'izany ary ny investiture dia voapetraka ao anatin'ny lalam-pandrenana hoe ny 3e lundi du mois de janvier zany hoe zany na dia voafidy ianao tamin'ny novembre dia tsy maintsy miandry ianao janvier zay ianao vao mandray manao investiture mazava tsara ny anazy fa ny problème zany io zany efa nisy namaly ihany io resaka hoe fixation permanente ny datin'ny élection ato anatin'ny lalam-pandrenantsika satria ny antsika zany ny système antsika le système frantsay le système français zany efa mametraka ohatra hoe ao anatin'ny fahefan'ny filoham-pirenena ny dissolution ny assemblée nationale io zany afaka ataony amin'ny fotoana rehetra zay tiany ka raha ataontsika hoe androany izy no manao dissolution dia tsy maintsy ao anatin'ny 60 jours l'élection dia hitanao zany tsy afaka manaraka le calendrier en États-Unis président tsy afaka midissoudre ny congrès na oviana zay zany ny anisan'ny tsy tovisana ka tsy maintsy fanovana ny lalam-pandrenana no anaovana an'izay ka zay zany nanisan'ny zavatra tokony resahantsika raha iresakitsika ny lalam-pandrenana hoe raha tiana ho fixena hoe en 1er septembre foana ny fifidianana dia tsy maintsy ny lalam-pandrenana no ovaina ny antony faharoa koa moa ny Amerikanina zany misy ny vice président zay voafidy miaraka amin'ny président ka raha misy fahavoazana mahazo an'le président dia avy hatrany ny vice président lasa président ny eto amintsika tsy misy an'izay zany ka raha ho fixena hoe isaky ny 5 taona amin'izao le fifidianana raha misy mahazo an'le président entre temps zany lalam-pandrenantsika moa miteny hoe ny président sénat no miakatra eo fa pas jusqu'à la fin du mandat fa jusqu'aux prochaines élections temporaire zany le izy fa tsy permanent dia reny zavatra reny zany no efa sosokevitra ihany le izy tsy hita zay maharatsy azy fa mila fanovenana n'le lalam-pandrenana tsy hanaraka amin'ny modely frantsay intsony fa aka modely hafa raha anao an'izay eo amin'ny resaka mpifidy indray zao tsika tsy tratra ny fanatrarana n'le hoe mpifidy folo tapitrisa midika ho inona ho anareo nivon'ny fiarahamonim-pireneny tsy fantatrarana ny fetrisa le izy aloha difficile à comprendre aloha raha tena tsorona marina hoe fa ahoana no tsy tratra le 10 millions satria raha ny tena izy fantatritsika hoe ny vahoaka malagasy ny tanora no betsaka noho ny efa be taona ka raha tena izy zany ny fehiny 20 taona dia angamany efa tokony any amin'ny 15 millions arana ohatran'izany ny fehiny 20 taona eto Madagasikara fa ny zavatra azo lazaina angamba dia zao ty zany anisan'ny resaka hoe volonté politique sy le programme ny ireo zay ilatsaka ho filoham-pirenena izy ty problème na état civil
hoe ianao zany rehefa feno 18 taona naiza misy anao eto Madagasikara dia tokony hanana karapanondro ianao. Aiza ianao maka karapanondro any amin'ny district no maka karapanondro dia hoe fivondronam-pokotany taloha zany dia tokony avy hatrany ianao zany dia tokony hisoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana rehefa mahazo karapanondro. Any amin'ny tany hafa zay zany ny fandehany. Fa ny eto amintsika zany voasoratra ao anatin'ny code électoral hoe olona tsy maintsy efa manana karapanondro no misoratra ao anaty lisam-pifidianana. Ka tsy tratra zany le 10 millions satria be dia be ny vahoaka tsy manana karapanondro ary tsy normal zany. Ary hitantsika fa nisy any ny financement ny PNUD sy ny ohatrany ianao le hoe jugement supplétif ohatran'izany hoe omena karapanondro ka nefa ny dangereux be reny hoe jugement supplétif reny satria ohatrany hoe omena karapanondro ianao dia tandremo tsy taditanao ny fidy anay amin'ny andro fifidianana misy chantage le izy manahirana be. Fa ny tena ilaina zany dia ny fijerevana manokana ny état civil hatrany amin'ny taratasy hoe copie d'acte de naissance io no tsy maintsy régularisena ahafahana manao ny karapanondro rehefa feno 18 taona le olona dia automatiquement izy miditra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Ka izy io zany mety tsy tena problème hoe CENI ve mahay miasa sa tsy mahay miasa, bon zany aloha débat pour un autre jour. Fa ny tena problème zany dia ny état civil satria maro loatra ireo zay te hisoratra ao anaty lisam-pifidianana fa tsy manana karapanondro. Nefa le reconstitution ny acte de naissance nao ahafahanao mangataka karapanondro sarotra be, procédure be, mila judiciaire, mila magistrat, mila ordonnance, mila zao ka anisany mba hoe etaeta na ao amin'ny fiarahamonim-pirenena zany zay ho régime ho avy manaraka ho atao prioritaire ny état civil satria afaka handamina zavatra be dia be akoatran'ny lisam-pifidianana akoatran'ny fifidianana ty resaka hoe état civil régularisena amin'izay mba tena ho manana acte de naissance daholo ny olona ary manana carte d'identité nationale daholo. Antony iray mety hoe tsy natratrarana an'ilay mpifidy folo tapitrisa zay fa nareo ihany koa tsy mahatsiaro tena ho tompona ndraiky tavy ny fiarahamonim-pirenena teo amin'ny fanentanana ny olo-pirenena. Eny ny responsabilité ny société civile ve ny manentana ny olona non iny angamba hoe mba ny CENI zany mety misy limite zany ny couverture géographique nationale mety tsy mifanerasera amina karazan'olona satria araka ny lazaintsika teo zany fiarahamonim-pirenena tena mivelatra be ny asany, misy manao caritatif, misy environnemental, misy foncier, misy isan-karazany dia reny zany no mifanerasera amin'ny karazan'olona isan-karazany ary afaka mety hoe nanentana ny olona andeha hisoratra anarana ny amin'ny lisam-pifidianana. Fa angamba le choix an'le société civile nanao an'izay zany no mila jerevana hoe zay le hoe représentativité. Mety misy ny société civile nge momba ny démocratie sy ny état de droit fa izy tsy mifanerasera isan'andro amin'ny olona satria izy tsy miasa amin'ny resaka ohatra hoe resaka fahasalamana na ohatran'izany. Ka tokony jerevana antsika mantsy misy karazana ohatrany effet silo rehefa démocratie sy état de droit ihany ianao vao mahazo miditra amin'ny CENI manao observateur na mahazo miditra amin'ny conseil de momba ny état de droit nefany misy olona miasa amin'ny fahasalamana na amin'ny fanabeazana na amin'ny tontolo ainana na ohatran'izany afaka micontribuer amin'ny resaka hoe zon'olombelona sy ny ohatran'izany. Ka tsy fantatra loatra aloha hoe ina ny antony tsy nahatratrarana ny 10 millions d'électeurs fa ny azo lazaina fotsiny dia hoe tena dommage zany ary aingany ka tsy tena hoe tsy fahaizany CENI ny asany nahatonga an'izay. Maraparanantsika azy mbola tsy fantatra moa zany rovina ny datim-pifidianana sy ny lalam-pifidianana fa ny toromarika ho an'ny mpifidy ny adidiny sy ny andraikiny amin'ny atrehantsika amin'ny fifidianana io ary. Io angamba no ho resahantsika betsaka ihany amin'ny volana ho avy ny critères de sélection ary be dia be ny olona mety anentana ny olona zany anana fomba fijery hafa amin'ny fifidianana rehefa mandeha mifidy satria itsika zay efa
efapolo taona 10 taona zao zany a efa manana expérience na fifidianana ihany a ary efa manomboka tonga saina hoe tsy le olona kay no tena important zany rehefa mifidy a fa ilay programmany sy le zavatra lazainy fa ho ataony a ary koa tafitra ao anatiny ihany koa ny mandidina azy le ekipa anatotosa an'le asa ka reny zany mila jerevana akaiky foana rehefa mandeha mifidy fa tsy ilay olona tokana ray ihany ary ny zavatra faharoa angamba dia ny aty amin'ny tanàna zany tanan-dehibe zany mety efa manana an'izay sophistication zay zany a manana gazety izy manana ny radio télévision afaka mampiseho hoe io ny programmany ihany io ny zava-bitany ihany fa ny any ambanivohitra zany no mbola misy an'le aspect ohatrany hoe carnaval mihitsy zany le propagande ka io moa le tadiavan'ny fiarahamonim-pirenena n'le lalàna momba ny pré-campagne sy ny propagande fa bon zay zany le mbola andrasatsika fa ny any ambanivohitra zany a zay tsy mahita fanjakana mihitsy na amin'le resaka état civil lazaintsika teo dia indray mandeha isaniky ny efa taona dia tena imagine hoe tena tonga le spectacle hélicoptère 4x4 misy olona angamba mbola tsy nahita gyrophare hatrizay ny enany a dia iny le izy fa tonga tena impressionnant be zany a le aspect carnaval amin'ilay fifidianana ka iny zany tena chantier be anankiray zany a mbola miaraka amin'ny t-shirt sy miaraka amin'ilay fizarana t-shirt fa no le bulletin unique zay efa hitantsika fa tadiavan zareo ovaina io bulletin unique io amin'le hoe deuxième tour tsy ho atao bulletin unique intsony fa hivirina amin'le bulletin séparé atao anaty valopy ozy izy no le bulletin unique a dia sarosarotra kokoa no manaprofy nanahoana le fomba ny fidiananao taloha mantsy le bulletin séparé no nentinao miverina dia aria 200 mètres ary anao mampiseho azy hoe hitanao fa tsy nalatsako ny bulletin ny ranona dia omeo anahy amin'izay le vary na le t-shirt na le ohatran'izany zao moa zany ny olona mandeha izy amin'le carnaval mahita gyrophare mahita hélicoptère etc fa mahazo t-shirt ihany kio ary misy mihitsy a eritreretintsika hoe tany mahanitra misy olona mbola tsy nanao akanjo hoe tena vaovao vao ny fidiana fa faravakely ny friple izy a ary matetika zavatra nomena cadeau nomeny fiangonana na ohatran'izany dia mahazo izy t-shirt vaovao be a dia indray aloha ny t-shirt entina miasa mandritra ny efa taona sy reny ange za aloha tsy mijuge an'ilay olona ohatran'ireny a fa anjarantsika intelligentsia atsika élite mitantana ny média ny gazety sy ny ohatran'izany ny miezaka mba mampafantatra an'ireny olona ireny an'ilay programme an'ilay candidat ary mba hoe tsy le spectacle zany no entina hifidiana na le hoe chef fokontany na le hoe tangalamena miteny anao hoe ianona fidiana fa mba ianao no manao choix ho anao sy izay ho ilainao zany amin'ny hoavinao isorany ianao teto amin'ny fandarana ambarao tamin'izao androany zao Rabenarivo Sahondra manatenanao indray amin'ny ray volana manaraka eny ary mandra-piona indray ary misaotra betsaka mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny fotoana tsika manaraka andray ary tompoko lasy tompoko vahaveloma